Ivadika pejimba vao afantanteraka kosa isika. Nisintona ny lakolosy fanerana ny syndicat Scofafor, AVG ary ny AIFM mikasika indrindra ny firoborobony tsy fahaiza-mitantana na ny mauvaise gouvernance eo amin'ny sehatry ny fitantanana ny ala. Nisy ny fanambarana nataon'izy ireo na ahafahana namaky-batsilana ny fomba ratsy izay mampiletsy ity sehatra ity. Nisintona ny lakolosy fanerana ny syndicat Scofafor, ny AVG ary ny AIFM satria dia mibaribary ny tsy fahaiza-mitantana na ny mauvaise gouvernance eo amin'ny sehatry ny ala. Nisy ny fanambarana nataon'izy ireo na ahafahany namanky-batsilana ny fomba ratsy izay misakana ny firoborobon'ity sehatra ity tetsy amin'ny hôtel Louvre etsy Antaninarenina. Namondrona ny heriny ilazana fa tsy zaka ntsony ny mauvaise gouvernance moa ilazana azy na hoe ny fitantanana ratsy misy eo amin'ny sehatry ny ala amin'izao fotoana izao. Voatery mitambatra zany ny association des jeunes forestiers etariako sy ny AVG Alliance Voargasy ary ny syndicat forestier ao amin'ny administration forestière milaza amin'ny fanjakana fa ajanony amin'izay ty fomba ratsy izay hita fa sady maharatsy mivokatra any amin'ny ala no manimba ndreto le corps forestier. Ny zava-misy dia zao efa elaela zay dia saika ny elana foana zany ny corps forestier rehefa amresaka fitantanana ny ala. Ohatra ny lasa fomba ratsy nataon'ny fanjakana zay dia manjary mametraka olona zay tsy nanao ao tsy ao anatin'le corps forestier izy rehefa misy afera hita hoe matanjatanjaka. Inona ny vokany? Rehefa olona tsy nianatra n'le zavatra no manao azy dia mazana tsy mahomby le zavatra tao. Ny rafitra mihitsy no mila fanavaozana fa tsy resaka olona intsony no mahatonga ny sehatry ny ala mitotongana sy veriasina hoy ireto syndicat misahana ny sehatry ny ala ireto. Tsy resaka olona intsony ty resaka momba ny secteur forestier ty zay reto dia mitsangana vavolombelona fa tena le rafitra mihitsy mila amboarina amin'izay. Le olona iny tonga dia efa tsisy rofona intsony iny fa zay vonona amin'ny tanana anatsara zay le rafitra zay ary mba tonga ny vokatra tsara ho amin'ny firenena satria ny corps forestier dia tena fanjakana angeny ny antoka ny fianarany fanjakana angeny nampiasa an'ireo anao an'izay hiaro ny ala ary atonga mampiasa ny ranosy ny ala moa ny antsona azy hatramin'izay mba hanana ny asina. Araka ny sosikevitra narosy ny syndicat sy ny fiarahamonim-pirenena dia tokony ahato mihitsy ny famatsim-bola raha mbola tsy misy ny fahaiza-mitantana. Nilaza nefa izy ireo fa vonona nitondra ny anjara biriky ny hatrany amin'ny fanatsarana sy fampiroboroboana ny sehatry ny ala.